mbola amparedon'ny tompo toetra manondrakariva ny riavako ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny firazan'ny tsaramasina araka ny Luka toko 4:20 riavana no manakilina ny tonteny sy ampahirezana amitsika. Dia atao tonteny sy fampianarana riavana ity Luka toko 4:20 ity. Ary hoy Jesosy tamin'izy ireo: ahoana izao teny resahinareo ety ampandehanana izao? Ary hoy Jesosy: ahoana izao teny resahinareo, izy ireo lazana io, ety ampandehanana izao? Raha jerena ilay teny hoe resahinareo dia malefaka be mihitsy ny filazan'ny Baiboly malagasy azy. Fa ny voambolana nampiasain'ny Matio dia voambolana mafy be mihitsy, ady hevitra lalina. Ilay teny grika manao hoe matoa-tena antsoina hoe antibalo, dia milaza ohatran'ny hoe tena fifampitorahana mihitsy na fifandavona ao anatin'ny vovoka ary nazorazana azy. Izany hoe ilay ady hevitra dia tsy hoe ady hevitra malefadefaka na fifaresen-dahatra malefadefaka, fa tena ady hevitra mafana ary fitadiavana mihitsy hoe zany manamarina fa tsy ianao. Dia hoy Jesosy zany manao hoe fa ino ity resaka ady hevitra resahanareo ity to mifandratra to. Dia tao anatin'izany no hoy filazan'ny Luka hoe mbola nitazonina mason'izy valaka tsy nafantatra fa Jesosy. Ilay fotsy ilay ady hevitra zany eto dia Jesosy. Kanefa reto olona reto dia ametrahan'i Jesosy fanontaniana hoe atao mbola mandany andro ny ady hevitra nareo, mbola mizany zavatra zany ihany ve nareo? Fa tsy efa impiry teneniny ianareo fa mitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia araka lazain'ny soratra masina fa ino ty mbola ataonareo ny ady hevitra ty? Raha misy zavako malala zavatra tena mampiady hevitra atsika ankehitriny dia momba ny batisa, nasika batistika teo dia raha misy ataontsika hoe zavatra mbola mampiady hevitra mandrakitiny an'io dia ny batisa. Mbola betsaka natera mbola misy radio onjapeo tena manokana fotoana isan-kerinandro manazavana momba ny batisa. Ahoana ny asitika amin'ny batisa, ahoana ny tsy asitika ny batisa, ahoana ny ankizy atao batisa, ahoana ny lehibe ny atao batisa, ahoana nao ampiangonana nefa tsy atao amoron-drano, sisa sy ny sisa rehetra. Dia hoy Jesosy: inona ihany izao mbola resahanareo sao hoe? Fa inona ihany ty mbola ady hevitra ity e? Mbola amin'izany ihany ve nareo? Ary dia indray rehefa malala anazava ampianarana fotsy momba ny batisa mba ahatonga ity ady hevitra ity ho anao manokana izay manatika eto hijanona eo. Ary hoy Jesosy: ahoana izao teny resahinareo ety ampandehanana na ety ampivahiny? Ny batisa rehefa malala ny teny hoe batisa dia teny izay tsy misy voambolana, tsy misy afa-tsy ao amin'ny testamenta vaovao. Izay reva concordance fa tsy mahita ny hoe batisa ao amin'ny testamenta taloha. Testamenta vaovao ihany misy hoe batisa. Teny tsy teny gasy io, tsy teny frantsay io, tsy teny anglisy io, fa samy nindrana daholo, na ny vazaha frantsay, na ny italiana, na ny malagasy, samy nindrana. Fa ny teny batisa dia voambolana nampiasain'ny filazantsara, nampiasaina tamin'ny teny grika batistène na batizo, atsoboka ny dikany, asitrika. Fa nireny manindry frity ovy reny, afara tsara le frity ovy dia asoka. Ino ohatran'iny ny teny hoe batisa. Ampandalovina amin'ny rano, la asoka amin'ny rano. Izay ny dikany teny hoe batisa raha batiteny. Tena fampiasa andavanandro ny olona tamin'ny fotoanandro mihitsy ny teny hoe batisa, zavatra voambolana fampiasa dia asoka. Fa mampiatrina dia izao, mametraka olona sady zany raha fotom-pampianarana. Raha ohatra ka amin'ny testamenta vaovao ihany misy batisa dia tsy ahatsoatra masina manontolo izy zany. Fa ahatsoatra masina ny testamenta vaovao ihany. Ka raha zavatra ahatsoatra masina ny testamenta vaovao ve na ahoana no atao? Ny valiny dia izao, ny teny hoe batisa nitsoa amin'ny testamenta taloha, fa ny tambindon'ny batisa dia ao amin'ny testamenta taloha. Izany hoe ny batisa zany dia sady ara-tsoratra masina ny testamenta taloha no ara-tsoratra masina ny testamenta vaovao. Batisa no anarana amin'ny testamenta vaovao,
fa inona kosa ny tandindona na ny elo lalina ilay batiso amin'ny testamenta taloha. Boky Genesis toko vita-20 zao le Genesis toko vita-20 andiny fahafolo hoy ny toko tamin'ny Abrahama ary izao no fanekeko amiko soa aminareo sy ny taranako mandidy anao dia ho tandremanareo ho forana ny lehilahy rehetra ao aminareo. dia mitoy le tantara ny tandindo ny batisa ny amin'ny testamenta taloha dia ny famorana. Ny pelo lalana ny batisa ny amin'ny testamenta taloha dia ny famorana. Ny famorana dia famantarana hita maso, zany hoe nisy zany contrat na alliance izay lazanao azy na fifanekena izay lazanao azy, perita hoy ny teny hebreo dia atike hoy ny teny grika. Nisy fanaraha ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Zao no izy Abrahama fanaratsika mianaka dia zao no izy: ianao sy ny zanakao tsy hanompo afa-tsy vary ery ihany. Eno i Abrahama. dia zao ho vahoakako ianao zany sy ny taranakao dia tahy anao fanaratsika mianaka. Eno i Abrahama. Zao zany no izy ny taranak'i Abrahama rehetra dia tsy anan'Andriamanitra hafa fa nompo an'Andriamanitra irery ihany. dia i Abrahama hoy ny tompo fa ho vahoakako kosa ary ho tahiko ny taranakao. Eny aho dao sy niavina ny fanaraha inona ny soni famorana. Rehefa famorana zany dia soni. Le famorana zany no heviny ny zava-dehibe fa tsy izay famorana. Ny soniavina zany ilay izy. dia ny tompo anao ny soni dia izao ny famorana. Isaky ny mamora zaza ianao zany dia izao tafiditra ao anatin'izay fanarahan'izay zaza io. Isaky mamora zaza valondro dia forana ilay zaza dia tafiditra ao anatin'ilay fanekenao hoe vahoakako izy dia tahiko izy. Mazava hoe Abrahama eny any dia anomboka teo an'ny Abrahama ny famorana. dia Abrahama zany sy fotoana mbola miforana. mazava ho azy zany hoe laha lehibe azy Abrahama zany dia miforana. eo dia efa mitombona hoe le laha lehibe atao batisa dia 20 taona le Abrahama fa miforana satria nanomboka teo amin'ilay izy dia mivoray izy naraka daolony rehetra. dika zany izao zava-dehibe zany ny telo lalana mbany famorana. ary io no natonga ny Davida ny sahany tamin'ny Goliath. zay ho tsara ny tenin'ny Davida tamin'ny Goliath. ao aloha Davida tamin'ny Goliath inona koa ny atahorako ny Filistina tsy mifory satria ny famorana dia fampidigana ny olona ao amin'ny fitahina. zanaky ny fitahina, zanaky ny fahasoavana, zanaky ny fanekena, zanak'Andriamanitra zay ny forana. ilay Filistina tsy mifory dika zany zanaky ny fanozonana. ka ina natahorako zanaky ny fanozonana ao Davida? tsisy atahorako ny mihitsy. zany ke zanaky ny fitahina za zanak'Andriamanitra. ary io zay no natonga ny Davida sahaniatitra amin'ny Goliath. zay finono zay ho tsika manao hoe dia niainana zany lay isaky dia natao ny takanak'i Abrahama rehetra dia niloza dia izao ataony zanak'Israely foana ilay famorana. ataony ihany ilay famorana fa ilay votoatin'ilay famorana tsy natao. zany hoe zanany isaky ny valo andro dia firay ndehilahy moa ny forana fa ny vavy tsy forana. satria tsy inona tamin'ny teolojian'ny Hebreo dia izao ny vehivavy dia eo amin'ny lehilahy ihany azo damosiny toratezan'ny vehivavy toratezan'ny lehilahy ny vehivavy dia ao anaty vatana iray ihany ny lehilahy sy ny vehivavy. dia raha firaina ny vehivavy dia mifora indrozany ilay olona fa ny lehilahy ihany ny forana dia vita famorana ny vehivavy noho ny fanambadiana. dia aza metrahana fanontaniana fa maninona no hoe ka ahoana dia misy tsy manambady tamin'ny jios tsy manambady zany mivady amboarina matoa tsy manambady olona hafa mihitsy fa sa manambady daolony olona rehetra na zany avavy fa amboarina. misy tsara ny tantaran'ny rota teo. dia inona no nitranga dia izao ataony ny zanak'Israely foana le famorana kanefa ny fiainany tsy najainy le fanaraha manompo Andriamanitra hafa ihany izy. dia firainany le zana dia manompo Andriamanitra hafa ihany izy. hialany zany le fanekena fa le endriky velona ny vonjena. firainy foana zany le zaza saingy izao manompo sampy ihany izy. firainy ihany le zaza saingy izy miala amin'ny ditin'Andriamanitra. firainy ihany le zaza fa nataony ihany ny ataony. dozy Andriamanitra ratsy izao kosa fanaraha tamin'ny Abrahama oka zava nyresaka fa tsy izao no izy. za Andriamanitra tsy tompona ao amin'ny endriky velona. Andriamanitra tsy tompona amin'ny fomba
Andriamanitra tsy tompona mendrika ivelona fa Andriamanitra tompona amin'ny fo manontolo sy ny fiainana manontolo. Tsy manaiky an'io Andriamanitra. Tsy mety izao. Fa ianareo dia izao ataonareo foana ilay fomba nefa ilay fiainanareo tsy milamina mihitsy. Araha tsy mety izao Andriamanitra. Izay foana ilay mpondran'Andriamanitra mpaminany. Fa mpaminany farany dia izao. Atao zotra masina. Dia nindran'Andriamanitra Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa izany dia niran'Andriamanitra ho an'ny taranaka Abrahama. Eny tsara. Jaona mpanao batisa dia niran'Andriamanitra ho an'ny taranaka Abrahama. Hamerina ny taranaka Abrahama amin'ilay fifanekena ny fanaovany Abrahama sy Andriamanitra. Mazava io. Jaona mpanao batisa dia niran'Andriamanitra ho an'ny taranaka Abrahama. Izany ianao ry Jaona, lazao amin'ireo taranaka Abrahama ireo fa tsy izao ny fanarahako taminy. Akidikely Luka toko faharoa asa raha mbola misy Luka amin'ny baibolinareo amin'izao efa nono izao. Dia Luka toko fahatelo zafady. Dia rehefa tonga Jaona mpanao batisa dia niantsony olona hibebaka. Ny afatra Jaona mpanao batisa izany dia izao mitodika tamin'ny taranaka Abrahama izy mba hibebaka. Inona ilay fibebahana? Nitoriany Jaona mpanao batisa niverena ny taranaka Abrahama amin'ilay mifanarahana tamin'Andriamanitra. Mazava izany eo radiografia. Fa nitoriana tamin'ny taranaka Abrahama tany Palestina tamin'ny fotoan'andro dia ny taranaka Abrahama rehetra atao hoe mibebaka dia miverina amin'ilay fanarahana ny fanaovan'ny Abrahama sy ny taranany tamin'Andriamanitra. Izay fotsiny ilay fibebahana. Dia izay rehetra mibebaka dia nataony Jaona mpanao batisa. Ohatra izany tonga avany ankany teny hoe izay Jaona dia tapa-kevitra fa naraka ny didiny fanarahana tamin'ny Abrahama izay dia izao ny zanakay dia firainay ary dia izao tsy hanompa fa tsy Andriamanitra rery izahay hanaraka izay fanekeny izay izahay. Dia ataony Jaona batisa izy tao amin'ny ranony Jordana. Izay ny batisa ny Jaona. Dia io milahatra ny olona fomba batisa moa efa fanao tahaka ny teo amin'ny tempoly dia misy rano misasana foana dia ohatr'izay. Ky ilay fanadiovana. Ilay fanehoana ny fomba hita maso ilay fibebahana. Dia nilahatra daholo eo ny olona. Dia hoy Jaona mpanao batisa io Luka toko fahatelo andiny fahafito. Dia hoy Jaona tamin'ny vahoaka izay nakeo aminy mba ataony batisa. Ry taranaky ny mena rano, iza ny nanorevitranareo hanositra ny fahatezeranao azy? Mamoaza vo mendrika ny fibebahana. Ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ao raina izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ao an'ny Abrahama amin'ireto vato reto. Indra efa eo am-potitsy ny azo ny famaky koa ny azo rehetra izay tsy mamovo tsara dia kapaina ka atsipana dia. Tonga avany izany ny zanak'Israely mirehetra izay dia taranak'olona ohatr'izao, izay ambony movasintsika dietreny. Inonareo izay ohatr'izao izay nga iny izany mba mananonaniny eo taranak'i Abrahama e. Ary miteny mihitsy areo hoe izay nge tsy andevonizaniza hoy Jaona toko fahavalo. Mafy be ny tofotenin'ny Jaona mpanao batisa ny teny kanoty reny. Tandremo mba makatika amiko aty ka miteny hoe za taranak'i Abrahama. Zana zay reto vato reto. Fa reo vato reo azy Andriamanitra atao olona ame taranak'i Abrahama efa tsy mibebaka nareo. Mafy be ilay teny. Ianao izany mba tena hoe izay nge olona ohatr'izao ozy ilay mpitolo teo amin'ny petra tsara. Lery vato le raha mety. Marary be izany teny izany. Inona no mitranga? Mibebaka kosa reto olona reto. Dia nametra-panontaniana tamin'ny Jaona hoe inona no ataonay? Zavako malala, inona ny afatra? Tsy mbola batisa ny Jaona koa ny batisa kristianina. Okazava, ny batisa kristianina tsy batisa ny Jaona. Ny batisa ny Jaona dia mbola batisa natao an'izy ho an'ny taranak'i Abrahama. Izay ihany. Natao an'ny taranak'i Abrahama. Mba hiverena ny taranak'i Abrahama ara-nofo io taranak'i Abrahama ara-nofo io tsy resahana io. Mba hiverena n'ireo taranak'i Abrahama ireo ho amin'Andriamanitra indray. Izay ihany. Izay ny dikany io. Jaona mpanao batisa dia mbola olon'ny testamenta taloha fa tsy testamenta vaovao. Aza tonono zany. Jaona mpanao batisa tsy testamenta vaovao fa mbola testamenta taloha.
satria mbola eo alohan'i Jesosy izy. Profon'izany tonga Jesosy natao batisa. Ny batisa ny Jaona tsy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanakary ny fanahy masina. Jaona sy mbola natao batisa. Ny zanakary mbola natao Jaona mpanao batisa. Ko amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka fanahy masina ny batisa. Tsy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy fanahy masina ny batisa ny Jaona. Fa batisa ny fidebahany taranak'i Abrahama hiverenany amin'ny fanarahana tamin'ny Abrahama izay fotsiny any. Dia zay zany ny Jaona. Fa izao tonga teo amin'ny Jaona ny Jesosy. Io Jesosy ohatran'ny Jaona ohatran'ny tsy mety any Jesosy a. Tsy ianao ve ny tokony hanao batisa? Io Jesosy tsy mety ka. Ianao ny teo aloha, mbola testamenta taloha ianao. Ianao mbola mitory ny testamenta taloha. Ianao mbola mitory lay fanekena taloha. Eo amiko manomboka ny fanekena vaovao, dia izao ataonao batisa. Ataonao batisa soa tsara mihitsy. Zay ny fandaminana aloha dia ekeo. Fa lasany alohako anao dia ahoana ny fandaminana. Atao batisa Jesosy. Inona ny batisa kristianina? Inona ny batisa ataontsika isako ny manao batisa io? Inona ny batisa natao taminao io? Alohan'ny akaran'i Jesosy any an-danitra, Matteo 7:20. Indraindray misy an'iny ny baibolinao ka. Dia Matteo 7:20. Alohan'ny akaran'i Jesosy any an-danitra. Dia hoy Jesosy, zao an hiakatra any an-danitra. Dia tahaka ny Jaona mpanao batisa izay nanao batisa, manana mpianatra. Dia zao no lazaiko ianareo. Andininy fa 20:20 tamin'ny 20. Efa nomena ho Jesosy ny fahefanatany. Ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy Zanakary ny fahalalana masina ny fampianatra azy hitanana izay rehetra nanodiko anareo. Mandehana ianareo tahaka ny Jaona nanao batisa. Dia za koa maningaka anareo manao batisa. Fa izao tsy ny taranak'i Abrahama nataonareo batisa tsy izay ihany, fa ny firenena rehetra. Ary tsy izay nampianarina anareo tamin'ny dimy folo no ampianarina anareo tsy izay ihany, fa izay nampianariko anareo. Izay nampianariko anareo no ampianarinareo ny Jesosy. Dia mandehana ataovy batisa. Tsy mihidy ilay batisa hoe ho an'olona ohatr'izao ihany, ho an'ny taranaka ohatr'izao ihany, fa ho an'ny olona rehetra nisokatra ilay batisa. Ary ny zavatra ampianariko azy, zavatra ampianarinareo, tsy lalàna ny dimy folo Mosesy ihany, tsy izay nampianarina ho an'i Abrahama tsy izay ihany, fa izay nampianariko anareo. Dia tahaka ny nomban'Andriamanitra ny taranak'i Abrahama tao anatin'ilay fanekena voalohany, nombako anareo kosa indray fa mandehana. Dia nandeha izy. Dia inona ny iainantsika an'izany ary avako malala? Dia nisy lehilahy anankiray mitsoina hoe Paoly. Paoly dia mitovy amintsika mihitsy a. Paoly mitovy amintsika. Inona ny itovy Paoly amintsika? Paoly tsy nahitan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany ohatran'ny Matio na ohatran'ny Petera. Paoly zany tsy basasan'i Jesosy ny tongony. Paoly tsy mba nahitan'i Jesosy hoe le araka nanao griady. Fa mpianatra nanaovan'i Jesosy tongotrondro. Zay tsara ny firazantsaraky ny Jaona. No tongotrondro dia mitrondro zany menaka kely. Dia tsy nanaova ny mpianatra azy Jesosy. Paoly tsy nahita an'izany rehetra. Zany Paoly lehibe tantara tsy natamin'ny Tarsosy, Jesosy taty Palestina. Tsy mifankahita mihitsy izy ireo am'fandaniana mpandinika azy. Fa Paoly kosa efa Jesosy niakatra tany an-danitra. Ohatrantsika. Jesosy efa tao aoriana ny fahafatesany tao amin'ny hazo fijaliana no niona tamin'ny Paoly teny an-dalany Damaskosy. Io ange natokany olona betsaka tsy nino amin'ny Paoly apôstôly ka nga ianao niaraka tamin'i Jesosy. Ianao ange tsy nahita azy e. Faharoa ianao ange namintsika e. Ianao ange tsy apôstôly, izay no nahatonga an'ilay izy. Fa Paoly dia mitovy amintsika. Dia amin'ny lafiny hoe maha-olombelona moa izany efa itsika ve hitovy amin'ny Paoly ara-panahy. Tsy ny fitoviana amin'ny Paoly koa ny zava-dehibe. Fa ny finoana ny Kristy. No zany dia izao mitovy amintsika Paoly ntsika teo. Dia hoy Paoly azy. Romanina toko firy ny akaikinareo hoe inona no mora hita. Izao ny Romanina toko fahaenina azy. Dia be na jetra masa tenen'ny Paoly. Romanina toko fahaenina. Izay ireo tsara fanazavaan'i Paoly azy. Andininy fahatelo. Tsy fantatrareo ve? Reo nga vakinareo a. Ndao raha namamaky. Zay dia za foana namaky iny dia mamoka tamin'ny enina. Ndao ariavako. Ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa na iza isika nefa natao batisa ho amin'ny Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana.
koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray no andehanantsika kosa amin'ny fiaina mba vaovao. Ina ndika zany fizateny lava be zany? Tsy fantatrareo ve fa naiza antsika ndray moa zany dia lasa tery fa naiza ny Paoly dia zao na lahy ianao, na vavy ianao, na sénégalais ianao, na malagasy ianao, na antitra ianao, na tanora ianao, naiza no natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Niarana levina tamin'ny Jesosy izy tamin'ny batisa ary niarana tsangana tamin'ny Jesosy. Inona fampely lavabe amin'ny Paoly zany? Naiza natao batisa dia niarana levina tamin'ny Jesosy ary niarana tsangana tamin'ny Jesosy handehanana amin'ny fiainam-baovao. Jereo tsara ny fahasarotan'ilay fahasorana ilay fanazavana. Ary ilay batisa eo amin'ny Jesosy miivy na centré na miivy eo amin'ny Jesosy ka ilay batisa. Fa tsy any amin'ny ranony Jordana, tsy any amin'ilay Jaona mpanao batisa. Ny fanazavana ny batisa tsy any amin'ny fanekeny Abrahama, tsy any amin'ny fanekeny natao tamin'ny Mosesy, tsy any amin'ny Jaona mpanao batisa, tsy any amin'ny ranony Jordana, tsy any amin'ny fomba fivavahana, fa aiza ao amin'ny Jesosy Kristy rehetra. Hoy Paoly manao hoe ny fanazavana ny batisa io izao eo amin'ny hazo fijalian'ny Kristy ny fanazavana ny batisa. Tsy ny fomba ny manazava ny batisa, tsy ny fiezahan'ny olona ny manazava ny batisa, fa raha ny batisa ny Jaona dia ny fiezahan'ny olona ny manazava azy. Zangy efa mibebaka rehefa mibebaka dia droit zoko zany ny tahiny. Satria zanak'Israely zetaranak'i Abrahama ozy dia manana droit fetretan'ny tena. Ianao Andriamanitra tsy maintsy mitahanay, zetaranak'i Abrahama koa izao anao. Ianao mifanaraka tamin'ny razabe anay fahitay anay droit anay ny tahinao. Dia io ny tomponao hoe tsy zao ka zava ny resaka fa tsy zany batisa dia zao tsy ilay fiezahanao tsy zany. Fa ny batisa dia ilay fanomezana maimaimpona ny rano Kristy ho anao. Niarana levina tamin'ny Kristy dia niarana tsangana tamin'ny Kristy. Atao ve ty boky ty ve zany zao ny olona dia atao ve bakeo tsara madimba marana tsika. Ho Paoly amin'ny Romanina toko fahafito nandray toko fahadimy ary moramora kokoa iny akaiky kely eo diny faharoapelo folo. Koa tahaka ny diran'ny tavy tamin'ny olona iray amin'izao tontolo zao ary ota dia nahatratra ny olona rehetra. Zany hoe tsisy olombelona na iray aza tsy manota. Atao ve ty ny ota menamely ty, atao ve ty ianao, tsy misy olombelona na iray aza tsisy ota ao anatiny. Izany isika dia ty le ota izy io. Tsy misy olombelona na iray aza tsisy an'ity ota ty ao anatiny. Ny filazan'ny Paoly azy efa samy efa naniry rehetra. Dia ny olona ty ota ty atao anatintsika izy ty. Raha eny velona ny ty ota ty izay amitsiro anazy oeza le ota any am-bohitra ty milamina ny aty ampandratra. Reza le ota zao oeza amin'ny Paris ty milamina Tananarivo. Fa le ota ao anaty le ota ny olona dia zao ao anaty le ota izy io. Ary le ota rehefa ao anaty tsy zavatra statika tsy mipetraka izy zany dia mifisaka fotsiny ao fa velona izy, dinamika izy ary mampiaina n'le olona. Amboarina ny fisaina, ny fijery, ny toetra, ny rehetrarehetra rehefa ao anaty ota io. Le teneny Jesosy manao hoe tsy ny any ivelona ie mampaloto anareo sao dia velona mampaloto anareo. Le ota mihitsy ao anatinareo no mampalotana anareo mandoto. Nareo mandoto ny tontolo iainana iny, nareo manimba ny fiarahamonina fa ao anatinareo le ota. Ity ary le ota. Inona natao Jesosy mba hahatonga ny ty afaka atao? Inona nataon'Andriamanitra? Ndrahan'Andriamanitra Jesosy. Atao hoe ty baiboly ty izy. Ndrahan'Andriamanitra Jesosy. Jesosy tsisy ota ao anatiny. Dia hoy Paoly, izay rehetra atao batisa, tsy Jesosy mampitao amin'ny hazo fijaliana. Izay rehetra atao batisa hoy Paoly, ity Jesosy ity asonotako. Izay atao batisa na izy dia niarana levina tamin'ny Jesosy. Paoly amin'ny Galatiana toko faharoa, niarana ombona tamin'ny Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Ty Jesosy rehefa natao batisa, rehefa mandray zany batisa zany dia niarana ombona tamin'ny Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Maty Jesosy, maty
amin'ny alalan'ny batisa no andraisako ny fahafatesan'ny tompo fahafatesako. Zay rehetra ny Kristy Jesosy, Paul Galatiana 5:1, dia nanombo ny nofony sy ny faniriny, ny filany, ny otany teo amin'ny hazo fijaliana. Maty Jesosy, maty aho. Rehefa atao batisa dia niara-maty tamin'ny Kristy. Dia maty aho, maty Jesosy, maty aho, maty ny tsisy olona maty ka mbola manoto dia mbola mangalatra ihany rangala efaty tao. Tsisy an'izany. Rehefa maty Jesosy, maty aho. Dia hoy Paoly, zao anefa Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niara-natsangana tamin'ny Jesosy. Niota tsy nitsangana intsony. Asa olombavao zay iteneny io manao hoe koa niara-levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana Kristy tamin'ny maty voninahitry ny ray no andy anantsika kosa amin'ny fiainana vaovao. Fiainana vaovao tsy misy ota. Teo aloha aho Paul Romanina 5:7, ity oty ity no mibaiko aho. Fantako le tsara fa tsy ataoko le tsara. Fantako fa ratsy mbola ataoko ihany. Romanina 5:7-20. Fantako zao fa ratsy fa mbola ataoko ihany. Fantako zao fa tsara fa tsy vitako ny manao azy nahoana ary satria le ota atao anaty. Miezaka foana dilo matena misy olo matena tsy resiko. Fa ahoana rahateo? Io toko ve dia tsy resiko tena tsy resiko. Fa ahoana miezaka fa tsy vitako e. Ka satria le ota ahoana? Zay mahatonga ny Paoly manao indrisy olo matra. Fata, ianao dia milaza fa ny olona manao ratsy zay fa fantatra fa ratsy. Fantany fa ratsy ny mandraika fa mbola ataony ihany. Fantany fa ratsy ny mangalatra fa tsy resiny ihany. Fantany fa tsy tia mizangazanga fa mbola ataony ihany. Lay ratsy ny ataony. Fantako Paoly fa ratsy fa zao ataoko ihany. Ary fantako fa tsara fa tsy manana herim-panahy noho ity ota ity. Fa rehefa natao batisa tao amin'ny Kristy ka mandray zany no nihery ny fahasoavan'ny Kristy tamin'ny rany dia zao tonga olom-baovao aho. Lasa fantatro ilay tsara dia afaka manao ny tsara. Fantatro ilay ratsy dia afaka tsy manao ny ratsy aho. Ary raha sanatry mianjera dia mahay mibebaka. Zay le olom-baovao. Zay le olom-baovao. Lasa afaka manana herim-panahy ny tsara, ary afaka manana herim-panahy handany ratsy ary raha sanatry resy olom-baovao tsy inona fa tsy hoe anjely. Tsy hoe atao batisa dia lasa anjely, tsy zany ty ohatsy lasa anjely fa olom-baovao. Dia zao izay olom-baovao zay dia zao olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra, olona no amarin'Andriamanitra ka manana fanahy masin'Andriamanitra ao anatiny dia mahay mibebaka izy Andriamanitra. Tena resaka ihany. Apio ato fa ireza tompo-bana ny tsara. Zay le olom-baovao. Fa ny tsy olom-baovao ny tsy manana ny tompo dia zao na dia efa manao ny ratsy azy izy mbola mariny ihany ny ratsy atao. Inona koa zao mahadiso an'io? Inona koa mananina an'io? Tokony olona rehetra manao an'io. Raha fa mangalatra io risy kolokolo kinona maratsy an'io tsy mba mametraka kely kosa ve mihetsika koa. Mihetsika ahoana rehefa tsy mety dia tsy mety. Ko malao ito famarana anao. Izy ireo dia fitiavan'Andriamanitra. Galatiana 5:7 vakina foana izy tivana indray rehefa nisofinareo fa tsy avinareo farisena ny lanja. Galatiana 5:2-7. Fa vakina indray ary manana baibolinareo fa fahatenahana hoe ateo mba tsy hipetraka teo ilay fanontany ino tiadinareo hevity. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Na iza ho nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na lahy na vavy fa iray anareo amin'ny Kristy Jesosy. Zadiny 20. Fa raha an'i Kristy ianareo dia ranak'i Abrahama. Inona ny finalité? Inona ny hafaran'ilay batisa? Tonga taranak'i Abrahama. Ny taranak'i Abrahama fa taranak'i Abrahama raha teo. Io le tenenin'ilay natao Jaona Paolo batisa reo le afatra ny tonga taranak'i Abrahama. Fa kay le batisantsika avany amin'ny Kristy tsika tonga ino? Tonga taranak'i Abrahama.
ny jiosy efa taranak'i Abrahama raha teo kiaza miady vakotra mibatisa ny jaona fa mety vakotra mibatisa kristianina fa ny batisa kristianina dia ampy ahatonga anao ho taranak'i Abrahama. Efa malalaka mpamaranana dia hoana pastery dia le zazakely atao batisa reny dia zany pastera mahafantatra ny dikany avako malala aza tenenina mihitsy ny zazakely hoe tsy mahay miresaka amin'Andriamanitra. Ianao tsy mahay miresaka aminy. Ain'Andriamanitra resahana daholo ny zavaboary na zava-maniry io na ragidro io na tsaramaso tanora io na hazo na ala na inona ain'Andriamanitra miresaka amin'ny zavaboariny. Raha masina ary niteneny manao hoe mitsara dia mitsaratra. Ozy mantsy tsy misy manao hoe misy mazava dia misy mazava resaka amin'ny zazo iny tsy hoay. Ozy niteny manao hoe mbola tany am-boky anao dia efa fantatro. Zany aza tsaraina mihitsy ny zazo hoe tsy mahalana an'Andriamanitra tsy afaka ain'Andriamanitra miresaka amin'io fa atoloro an'Andriamanitra zay mahafasoavana ny batisa. Eto an'Andriamanitra ny zanakao oetototro hoe tompo ty zanako etoko anao teny zao adidinao zany tahaka nitotrany Abrahama ny azy dia eto voavalinandro eto ty tompo etoko anao zanako resaonao nitezainao io zany antsoina kristianina adidy mihitsy ariavako malala. Zazakely ary voateraka herinandro soratana ry amin'ny commune ry hoe raha anina dia malagasy teraka teto ananina soratana ny fanjakan'Andriamanitra no andrasana soratana ny fanjakan'Andriamanitra lasa navidy taona soratana eto fanjakany tany arezaka za ka manino no andrasanao tsy soratana ny zanakao sorata eo ny fanjakan'Andriamanitra tompo aty zanako dia sorata ary izy milaza aminao fa zay rehetra ataonao amin'ny zanakao dia azo ny daholo. Mbola tsy azo nyreo zoena toe batisa mety tsy tadidiny akory ary fa tsy zany miora zava-panangy iny avako malala tsika nefa zato nitoetsaina kartezianina loatra dia mila lozika sao dia a égale b dia b égale c dia zany a égale c zany lozika tsika dia lozika n'Andriamanitra ka zany eny resaka amin'io zazo io eto ny azy tiany zanako Andriamanitra dia eto ray tsika tratra ny fomba fisaina n'izao tontolo zao soratany eto amin'ny tany arezaka zanako mainka efa soratana manjakan'Andriamanitra fitao le didinao ngay vaccine vita vaccine zazo vita BCG DT corka zany fantany andrasa izy manao andrasa aloha azavaina aminao manaka fa rehefa azona tsara ny BCG bacille dia ino misy teo zay ianao vao atao vaccine ataonao le izy satria fantatro fa mahasoa azy ka tsy zay rehetra fantatro fa mahasoa ny zanako tsy zay rehetra fantatry ny zanako no atao aminy fa misy fantatritsika ray aman-dreny tokony atao aminy dia atao aminy dia asandrasa nanaka dia mbola eo ampelataranao izy dia atoloro aminy to ho avy any ny fotoana any ekely eo dia momba rehefa nasan'ny tompo izy anaiky izy hoe tompo ekeko rehefa fanekerana ataon'ny ray aman-dreniko ho avy ny fotoana any ekely fa zao fitao alohany ianao fitao tsara anao rehefa teniko ray aman-dreny manao hoe raha mbola tokanao aty am-piangonana io zazo io hatramin'ny 5-20 taona vita ny vidinao miaritra ianao miampianatra sekoly miaritra ianao fa raha tamin'ny 5-20 taona ianao nahatodany teto mihetsiketsika izy ao am-piangonana mitomaly izy ao am-piangonana zakao foatra zany natao taminao fa raha hatramin'ny 5-20 taona io tamanao tam-piangonana tsy mialy eo zany io mety tsy miambina izy fa krisikrisy kely afaka 5-20 taona 20 taona 20 taona fa miveriny eo io tsy maintsy tafa veriny vy akory ny ohatry zany fa zay manao kinangananga manandrasa aloha le bebeko zako tavela miandro karavasy mihitsy va tafody zanakadala tio a tsy mba adiniky mihitsy tovolahy kely zay vita 20 taona tonga atao amin'ny braoko za pastera mba iva kristianina arefa ho nanaka naritra liran'le koralina atao aminao tsara za pastera iva kristianina nivitizy mipetraka kely amin'ny sisiny lileleko ty lidekona anakiray isaky ny aminy zay manjare korala anakiray zao a io izy karakara se dia zao atao se za kristianina azy zay ampianarana azy fa iova kristianina ho nisy fa silamo ho nisy za pastera silamo ndeny protestante mpampianatra amina lycée anakiray eto Madagasikara fa ndraika dia silamo
fa zaiva kristiana ay telenandro teorina iny isy olana andotona atao amin'ny birao dio aona ino pastera ty eny tompo koa manahoana ianao zay eny tompo izy sady lava be manao akanjo lava toa ny teny aminy izy lava ny akanjony lava ny tanana akanjony lava dia ona onapetrara ianao sa pastera ianao pastera eny tompoko eny ka ahoana iresakely aminao ay dia mandroso anao atao birao za tsy mila resaka pastera mankamaika kely fotsiny fa zao tsy fahalalapomba anaka andramatoandriamatoa no miresaka ivena fandromako zao atao birao izaka amin'ny birao izy zao pastera tsy arika fa zao fotsiny miangady anao mba tsy andrebileby anjanako miodikodina atao le disque dur ay zany nandrebileby zanak'olo zanaka dia slamo zay zay vao tadidika slamo dito zany le zanaka dia rain'le tompony ako zao noho izy slamo ny zanako io zany dia zao tsy reblebenao mihitsy izy fa zao zanaky ny slamo tsy maintsy slamo atsitanao tsony izy mbola tsy ampitoana iny mbola zay tiako atao aminy mbola eo parafifehy zao fa zay noho izy fa lasa izy ampy 10 minitra tsy hitako tsony le zaza nahoana ny zanaky ny kristianina ny tsy tonga ty ampiangonana tsy mianatra sekoly ala tsy hitany naky fikamanana fa nahoana ny zanaky ny slamo no tsy maintsy slamo nahoana izy mahavita an'izany nahoana izy mahavita an'izany mahataiza fa nahoana ianao ny tsy mahataiza afaka malala nahoana ny tenenao manao andrasa aloha fa rehefa lehibe izy vo kristianina ngeanao fa za teriterena ny ekizy fa za teriterena ho nanaka ny ekizy fa ino midika ny hoe zaro amin'ny lalana tokony eliany sasy adidika izany dia aza atao hoe tsy mahay miresaka amin'izazy io andriamanitra tsy fahasoavana ny fahasoavana raha vao miankina amin'ny taona raha fekandrasa aloha izy fa lehibehibe kely vao atao batisa dia tsy fahasoavana tsony izy zany fa noho ny taonany izy dia olona fitopolo taona va tsy mahay mamaky baiboly koa fa nga rehefa be taona dia mahafantatra an'andriamanitra tsy misy tsy mahay manatona an'andriamanitra fa tsy amin'ny alalana izy tenany ihany noho zany mahafahasoava isika manao batisa zazy io ny tena miaiky ny elo ny fahasoavan'andriamanitra sanatria tsy azy tsarana izany izy fa ny fitondrano an'ino atapahany hoe tompo fahasoavana io fifaliana io inona ny tokony hotsaroany eo alohanan'io altara eo raha mitondra ilay zaza atao batisa inona tokony hotsaroana ray aman-dreny mitondra an'ilay zaza eo tokony hotsaroantsika fiangonana raha misy zaza atao batisa fa inona tokony ho an-tsaina tsy zay nataonao an'andriamanitra akory ny tokony hotsaroanao zangy andriamanitra dadany nanao fahafolon-karena dia fariseo nazotiny ambina dia sadiseo tia tamin'ny razana mafy dia zelota zany no teneny eo anaten'andriamanitra tsy zany le afaka malala ny batisa ny batisa tsy fampisehoanao zay fiezahanao tsy zany ny batisa inona zay anao mpanoty io tsy fampisehoanao koa mahampanotana tena tsy tanteraka za ratsy sasa tsy nanao madity za tsy mivava tsy zany koa ny tsaroana eo tsy any aminao tsy hainao mihitsy mibanjinina ny batisa Jesosy Kristy irery ihany ny mbanjinina zay nataon'andriamanitra ho an'io zazy io mbanjinina ny batisa inona nataon'andriamanitra ho an'io zazy io nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izy zay ihany nitsaroan'ny fiangonana tompo ny fahasoavanao maty ianao ho an'ity zazy ity velona ianao ho an'ity zazy ity indro ty zazy ity indro izahay manao batisa indro zay tompo mitondra ny tenanay handraiza ny fahafatesanao zany fitsangaranao zany fa te olom-bao avao inona ny dinareo hevitra ty ampandehana ty vahininy ty am'ty zao tontolo zao fandalovana azadorina fa nidika ny teny hoe paroasy vahininy inona ny dinareo hevitra afaka malala Jesosy Kristy tompo velona efa eo akaikinao efa ao anatinao dia miorena amin'ny finoana asa miala efa ny tompo ianao asa many akozogozony zao tontolo zao misy kristianina ohatran'izao mbola tsy resy lahatra eny hoe voavonjy metrana metraka fantena anao ianao hoe voavonjy araka ianao tsy fantatra fafakamo zany ho hita eo pastera fa tianao dia maty foa Jesosy ataovy azonao antoka fa voavonjy ianao an'io dia mibebara ohatra ka tsy tanteraka ny tompo mba amboaly le fiainao ka pio tompo mba ho masy ple apio amboaly araka ny sitraponao sangana ivavatsika
andriamanitra zanaka fanamasono ndraindray tokoa zay le valina amin'ny adivitra aizy ianao nefa ianao eo akaikinay tsy hitanay aiza ny fitahinao nefa iainana isan'andro aiza ny fanasitrananao nefa ifanomenao anay tamin'ny azo fijaliana ndraindray ny adivitra ny mahavarinanay fa tsy ny fahatsapana fa mato anay ianao, ny famonjena azo mitana anay raisa, ny fifaliana efa nampitroerinao fa afaka izay tompo ataovy mahita anao Jesosy, ataovy tsapanay fa velona nandresy ny fahafatisany ianao, ampahirezy tompo hiankana mandrakariva aminao fa afaka izay ho an'ireo marary, ho an'ireo hafanay azy Paoly, ho an'ireo manana olana, ho an'ireo very azy, ampahirezy tompo anoana azy reny ary sitrano izy reny entoraka aminao zay mitora sy fotoana ty ao ko tsapanay fa manan'Andriamanitra azy anteherana izahay jereo amin'ny famindram-ponao ny tanindrazana jereo ireo mpitsabo jereo ny tompona raiky tisa tokony meo fahendreny fahazavan-tsaina toe-poti asy ty nama eo mpanatanterahana ny fitsaboana sy zay ady atrehana amin'izao varanaretina izao misaotra Jesosy miomby zany efa afaka nampianarinao anay manao hoe amasina ny anarana ho tonga ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny anatra meo anay ny anina saza ao anay ary mamelany epokai tahaka ny milana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ary ninaika mandrakizay amen.